Tamberina. Fotoana ianonao ny famerenana ireo trangam-piainana miavaka voarakitra ny tantara. Tamberina. Tantara tsy aiadinoina. Mialatsiny indrindra nitondranao aty aminay aloha no ny antony fandriampahalemana. Tsy misy tsiny akory andriamanao komisery zany fa didy daholo dia misotranao tamin'ny fanajana navelako mihitsy mantsy izy andefa aty fa tsy tiako ho fantany tena mahaizahako. Taitra tokoa aloha nahita an'ireo taratasy mombanao ireo fa tsy efeniko nefa niniko mihitsy nanao an'izao mba tsy ampy andry zareo. Mazava tsara koa angamba ny mission ataoko eto Majunga. Fa ono raha tsy diso efa fandroany zao ary ohatra mitovitovy tamin'ilay taloha ihany fa zany hoe tia indray mitoraka ity resaka zaza indray no ataon'ny zalahy. Mahagaga mihitsy fa heverin'ireo vahiny no firenena tsy tandalana ve eto amintsika no anovana an'izao toetra tsy mendrika rehetra zao ka zany anie ho any tokony raha antsika malagasy rehetra miady amin'ireo vahiny tsy mahalala fa tsy no azy ireo ihany rehefa tonga eto mino andriamanao komisera fa mety mbola ho avy koa ny fanenjenan'ireo tourisme sexuel. Efa misy tokoa ny zany eto Madagasikara saingy teo zay ohatra somary nangingina fa ny mahagaga anay dia zao ny amin'ity toe-javatra eto Mahajanga ity. Fa ahoana ho ianao? Ka tsy fantatra mihitsy ange ny fisian'izy io eto raha tsy ianao nalefa taty aminay zao. Efa saika anatona anareo any anefa soa ihany aloha fa nisy fitrangan-javatra toy izao raha manatotosy. Kanefa araka ny fiheveranao ve fantatra ve ny loharan'ity opération enfant ty? Efa misy irika tokoa saingy miankina aminao ihany koa no izaho mbola eto aminareo ko. Ka ianao ny tompon'ny fahefana amin'ny tana miaraka n'ity zava-doza misy eto aminareo ty marina zany dia tsy afaka hiazonanao mahatra eto mihitsy anie zay so sanatria heveriny any tampony indray fa tena hompiraitsokimbakomba amin'ireo mpanondrana zazy ianao fa dia noho ity zava-niseho eto amin'ny hotely ty ihany nge mody nitondrananao aty io mba tsy afantaran'izy ireo ny tena mahay anao. Ianao zany ny tena tompo-pahefana amin'izao raharaha zao ekena tokoa andriamanao komisera fa nahafaty olona tao ary nandratra ihany koa nefa kosa nahoana ny tafiana tsy misy fampandrenesana voatery tsy maintsy niaro tena zareo raha teo tsy niseho tare fa miafina. Tsy araky ny lalàna kosa aloha zany zareo raha teo tsy mpitandro filaminana ka nao andreny fidikidirana foana ny antranon'olona ireny. Oka atao hoe sécurité anga ka inona no anafenany tava fa tsy manao fanadihadiana tsotsotra amin'ny vahiny miatranao aminao fotsiny. Eo andritsika andriamanao komisera misy zavatra afenina avy eo ka atahorana ny alalan'ny olona azy sa fa sarotam-piaron'andriamanao Renaud Legare noho iza nitondra moto a Mademoiselle Jocelyne. Fa ngamo vadiny Monsieur Legare izy iny. Eo no mipetraka amin'ny bara ingo andriamanao komisera. Eny ary fa ataoko ahoana moa zany ianao zao? Andeha saingy tsy verinao amin'ny hotely tsony mandra-pahavitany mission. Dia ahoana ny fandraisana? Miantsonareo amin'ny telefona amin'ny fotoana mahamety azy satria mino fa anio alina ihany dia iseho ny marina. Engany ery efa tena mikorontana ny tanàna ka. Ny amin'izay indrindra ahoana ny fahitanareo an'ireo torista tamin'ny namoahanareo azy teny Amborovy? Tsy dia hitako loatra aloha mahasamy hafa azy tahaka ireo mpizahatany rehetra nandalo eto ary hoe ho any la réunion zareo rehefa avy eto. Kanefa dia ilaza aminao ny ahako andriamanao komisera fa izy fitraikany amin'ny fanoranan-jaza ho any ivelany fahatongavan'izy ireo eto. Ahoana marina? Nafarana mihitsy io fiaramanidiny io andalo eto hitondra ny zaza veto dago fa raha tsy zany ho sarotra amin'izareo ny anao ny afera ary mety misy voavidiny ihany koa aminareo ka amoaka azy ireo miala tsy mibetsaka aloha raha niteny an'izany fa ohatry mamana ihany marina ve zany sa mba vinavina fotsiny ianao? Tsy mbola niteny hoe marina fa mba vinavina fotsiny. Raha tsy zany ve toa ohatra ny mirerery Monsieur Renaud Legare fa dia iangaviaka anao mba ho mailo ihany. Mazava zany sefa ary tena espion marina reo
azafady kely aloha ry fa misy miantso zany. Allô Akiez l'honneur? Rapary Jocelyne, mananja anao Andriamato commissaire. Manahoana ianao mademoiselle Rapary? Ka inona ny vaovao? Na eno fa toa misy vahiniko voatazona ao aminareo. Io mihitsy izy io zao ka. Ary vao avy nyresaka ny toe-javatra miseho eto Mahajanga mihitsy zay io. Ay, mba miengavy an-tanandroa ary mba avelao izy hanao ny asany, fa rehefa vita zany vao miverina miresaka indray nareo raha tsy misy mahadisy tompoko. Ka efa tanteraka daholo anie zany fanirinao zany. Ary gaga be mihitsy nandre ty vaovao hafahafa ty aza matahotra fa toavina ny fangatahnao asa iraisana ihany kely izy rehefa iarahana nandinika tetiko. Misaotra anao indrindra ary Andriamato commissaire. Ary sao te hiresaka aminy aloha ianao raha sitraka ao dia misaotra mialoha tompoko. Ty ondro se mitady nyseho ny mademoiselle Jocelyne. Ay, misaotra Andriamato commissaire. Allô? Manahoana lasy? Salama tsara aloha hatramin'izao fa dia fa nisy nanafika sady teo amin'ny hotely. Efa azoko tamin'ilay mena ny vaovao ka. Miarabanao tsy maty fo amanainy. Misaotra anao. Nolazainy koa mantsy fa toa efa misy rendez-vous nareo hony anio. Efa mivonona ny hoany mihitsy aho zao raha vao vita ty telefoniny ity. Ho avy aho fa any amin'ny arivariva ny hoany. Ka dia mampandre anao ary fa efa misy fiaramanidina mitondra ny mpizahatany eo Amborovy ka araka ny eny dia io no hitondrandreo zaza fa toa hoe miandry izay entinao avany fotsiny dia iondrana ralina. Eny efa fantatro tsara aza taitra amin'izany ianao fa efa kahita eo ihany tsika saingy izao aza miverinao amin'ny hotely tsony mba hiadanany sain'ny Renault tsy eritreretany izay manenjika azy. Programa efa vita daholo zany fa aza matahotra. Any Belbaka mantsy no alehana sy lemena dia ho ito ny zava-misy atao aminy. Matoky aho zany fa dia bonne chance. Misaotra. Misaotra anao ry ngiaso fera fa mba miandry kely fotsiny ianao dia hitona n'ity olona ity miverina. Ka andao aloha sika avaty andrefana ny miantsinanana manaraka ny vody azo aiza hoaiza nefa izy zany? Tsy dia lavitra fa somary sarotsarotra tadiavana fotsiny no ireo korofodrofokala manodidina azy. Nefa fantatra sy tsara. Eny, za aloha mandeha matetika aty miaraka amin'ny patron satria ampiandrasan'ny fiarako ity fa izy irery no mandeha any mampanao zavatra an'le rangahy lehibe ao Ka ahoana no fatarany fa misy an'izany olona izany ao indrindra fa ny lalana makao. Ka matetika ange manaradia azy miafiny. Ka tsy mbola namamana azy mihitsy hatramin'izay. Ka amin'ny zavatra tahaka ireny aza ange raha mise mba tsy maintsy ilaina ihany ny tena fantatra ny mariny. Dia tsy matahotra si. Ka na eo azy zany tsy mety trany kosa aloha fa fantatro fotsiny hoe misy olon-dehibe mipetraka ao. Sasa ihany si raha izany. Oka aloha izay miresaka fa efa ry le trano tolona andehanany. Ny varavarana avy eo avaratra. Ka ahoana inona no ataontsika? Aleo etany aloha raha riva rehefa maizina be ny verina. Inona nefa anao? Mpivady efa lehibe ihany no mikarakara an'le rangahy ka. Fa amin'ny alina vao misy rola matanjaka miandry ety ivelany ka tokony hitandrina ihany ianao Manana fidina mahery vaika? Inona moa zany ny tianao tenenina ohatra hoe basy ve zany? Ohatra. Toa tsy dia hitako loatra aloha zany ka. Fa ahoana fotsiny? Lefina aloha nefa hitako entiny dia samy manana antsy lava atao reny koa ny zareo. Ary ny fomba fipetrany? Ka mandehandeha manodidina ny tanàna fotsiny zareo dia mipetraka kely eo dia miresaka. Ka raha nantona ny tanàna ianao dia avy eo atsinanana ny bebe kakazo sy korofodrofokala hiafenana sy hifindrafindrany. Mazava ry se izany fa andao amin'izay aloha verina hody ka ise mandeha mamonjy fiara dia za andeha amin'ny bus dia iny vola frais dia tia ny kadoany se. Zay fa raha riva meo ny lasa zany saovadia dia misaotra betsaka amin'le kado mbolo be sisa fa mandehana aloha sao miayay ao koa monsieur Renault. Allô Zosy? Za ihany ty ahoana? Aty Belbaka zao. Ianao rery ve? Izay sy le menaka. Natorina anao le trano? Fa inona ny eo? Ny zaza ondrana? Ny zaza ny bona maro no mipetraka ka. Ary any mihitsy no hivatanako raha vao tonga any
fa inona eo amin'ny trano natoran'lemena io e? Ny raiko no ataon'ireo tazy ao e, ka raha vao ratsy fihetsika holy dia hovonoiny. Ay ve io rainao io zany no voalazany gazety hoe mpiasa ministerany aty-tany nalain'olona keriny? Izy indrindra. Izy moa zany le mpanao pasiporo amin'ny ministerany aty-tany? Eny e, ka ao amin'ny toerana io no anaovan'ny zareo ny pasiporo santo ka andefasana an'ireo zaza halatra. Ay rezo be tena mahatsiravina mihitsy izy ty. Zany angery lasa ny mahazo ahy e. Ka asa raha mbola nometsiny ahy ihany ianao tany nankako ampitaka ny fiaranao na nahazoko naka an'ireo zaza sasany tany Tomasina na tsy? Mazava amiko izao ny zavadrehetra. Tsy afa manoatra fa manao izay sitrapony foana no ny raiko eo ampelantanany. Aiza hoe zany efa ianao zao? Efa mihoatra kely an-dranomamy aho zao fa mikasa ny ho tonga any amin'ny ataoko hoe amin'ny 4 ora hariva any raha sitrapon'Andriamanitra e. Ary mbola veriko ihany fa aza miverina any amin'ny hotely tsony ho a? Eny efa voalazanao iny fa aiza zany no ahitako anao rehefa tonga ny Majanga? Mandehana aloha mandeha amin'izay tianao andehanana fa rehefa tokony ho amin'ny 4 hariva iny a dia eo amin'ny arian'ny bus eo amin'ny Sotema andrasana satria mbola natitra ny entana ny Bonamary aloha. Dia mbola ianao ihany koa ve no hakan'izany ny amin'ny deparandry zareo? Efa misy kara hakan'ry zareo any ka ary tonga dia mivantana any Amborovira alina. Voaray e. Dia raha hariva indray zany mahita izay tokony atao e? Matoky anao amin'ny zavatra rehetra fa sao dia hitsapa lehilahy fotsiny a. Aiza kosa e. Ny fahoriako sy ny avizanako azy ty efa mila afaty a. Mahazo mandry voniny vato ianao e. Ok. Ay tonga sady ianao? Neneko mihitsy ny ho tonga melosa dia ampanana ny andalana tahaka an'ilay nahazo any ankatriny vao lozako. Ianao tsy na tsy atoky ihany inona no filazako? Ahoana moa no atokisako anao amin'ity andro efa tombotra ity? Raha nisy tokoa ny fahataranao dia noveriko hiala bala amiko ianao ko. Atao ahoana moa e? Azonao amin'ny haiko a noho ny fiazonanao ny raiko. Oka ho an'izany fa efa tonga somatsara ianao e. Ka aiza ny entinao ka? Efa navantako any Bonamary araka ny fanao e. Dia mampitandrina ary aso dia anao fihetsika tsy voahevitra mandra-pandehanay amin'ny 7 alina fa mety hamoy an'izao tontolo izao indray miaraka nareo mianaka. Za zay dia efa miteny a. Efa nanao an'izay sitraponao rehetra no idady. Kinona indray ara no anaovanao teny hafahafa amiko? Ay. Ary anizy io fiara io ka? An'ilay nitondra ny moto ako taty. Araiza izy? Nalain'ny polisy teto fa namono ny videra rolako. Matony izy zany Renaud dia ireo no nanafika azy. Ka manao ny asa ny angery zareo zany araka ny mahavidera zany e. Tsy nanabatabana vahiny izy ary tsy nandravany korana tao amin'ny hotely fa any amin'ny efitrano no hidirana ankeriny ve dia ho tafihana. Ary tsy tonga taty angery ho zavatra nalaina tany tao Masina ireo raha tsy nisy an'io fiaran'io e. Ka aterana amin'ny polisy ary fa tsy misy ilana an'io eto e. Zao no izy ary ateriko any amin'ny polisy io fiara io. Dia akaina any an-trano fa aza tavatabaina intsony. Ny raiko no avitsory rehefa vita ny sitraponao. Ka tsy mila anao tsony mihitsy koa e. Fredoly raha teo ny taratasy rehetra ka dia ny fotoana andehanana sisa no andrasana. Fa mbola mampitandrina ihany any efa mifihetsika sao dia anenenana. Milaza zay. Ataovy izay ataonao any fa za andeha atory e. Tsy ianao mandidy raha misy tena ilaka anao dia alaina ny foana. Nahoana no mivadika mifanekiny e? Aza ataonao mahataitra izany fa tsy maintsy manao arofanina e, tsy maintsy mailo. Tena olo tsy vanina ianao. Ninona ka? Tsy menatra kory ny amitaka sy anao ratsy an'ity vehivavy kely ity. Zany nisiko. Raha maty amatesa ravana hoy no trareo malagasy e. Mpamihevitra azo malagasy fiteny nefa safiotra tsy misy ilana azy. Fa ilainareo foana izay na safiotra azy. Afa-baraka mihitsy izay vehivavy manambady ny rainao. Ok izay ho aso dia anenenanao ny teny tahaka an'izany a. Mampitandrina zay a. Eo ianao e. Ary zao tandremo ny hoteliko sao dia anaovana zava-dratsy eo fa arahako amin'ny lalàna ianao a. Ka nandositra ny ivelany ihany aza dia ho tadiavin'ny polisy Interpol a. Dia heverinao badolahy mihitsy zany za ty ka hoe ho hitahita fotsiny amin'izao eny. Ary heverina honanao foana koa angano namorona ny ordinateur ka tsy ahita an'izay efenanao any. Ary mandehana fa sao dia vonoako eo e. Sy dia izay koa ny farahandronao eto Madagasikara. Ny orona ara-dalàna tamin'ny fanjakana ange ny hoteliko e. Ianao ny tsy ara-dalàna ny ipetrahanao eto amiko.
zany vao tonga androany e. Ka mbola nakan'ity fiara ity tany amin'ny polisy ange. Fa nahoana napetraka tany? Ka ny ahafantaran'ny Renault anao dia mihidy ihany no le teo zavatra niseho tao amin'ny efitranonao. Dia azonao avy hatrany kosa zany no fandihany tantarako. Hatramin'izay dia izay no ao an-tsain'ny Renault e. Fa tsika kosa tsy hiverina any amin'ny hotely mandrapavita an'ity tantara ity aloha e. Ary iza mikarakara ny hotely io? Le minandray dia tena havanana amin'izany ka. Ka raha miantso any aminareo Renault dia ahoana? Efa navelako ao amin'ny mpanampy ny telefonako. Fa ny teneniko hoe tsy azo tapatapaina matoro-makaina fa reraky ny dia. Ka ianao tsy mbola haka an'ireo zazany Bonamar rehefa handeha alina? Efa misy karato tany hakan'ny zareo e, ary mivantana any Amborovia satria ny pasiporon'ny zareo ireo efa any amin'ny Renault daholo. Eny ary. Ka aiza ho aiza no hijerona antsika? Aleo atsofoka ery ambanin'ny Alamangiri fa misy fantatro amin'ireo olona mipetraka ireo. Eto zany? Eo indrindra. Ndao ary fa ny ora mandeha any. Zao Ary ao moramora fotsiny dia manaraka vody azo hatrany sao dia voatoraky ny lefony eo. Dia ahoana ny fomba hidirana amin'izany? Mariako aloha fa Roland mpiambina ato mitazona lefina siansy lavalela daholo ry zareo. Ka tianao samy lalana mantsy no ohatry ny atahorako. Zangy fa fantatra ry zareo fa ianao no ataoko hoe manara vody azo hatrany. Ka raha matiny eo ianao? Ka namaizina taky ny inona zany tonga ty fatany foany. Na zany izy anefa mba miantso kosa aloha e. Ka izaho tsy fantany dia ahoana zany? Manara fotsiny fa rehefa akaika dia ilaza aminao ihany mba hiefenanao. Lasa ry ianao e. Zaho tsy maintsy mitilikely isaky ny mifindrako. Nefa mitandrema ihany raha tsy zany aleo meko anao mihitsy ty poety ty so tsy hoaraka ny fiheveranao azy nisy eo e. Ka efa mifana angaty? Efa vonina moka ny heriny iny e. Fa tandremo. Mifindra kely lahy zany dia mijery izay andehanany sosy aloha. Dia mifindra tsoatsy indray. Isako iny olona iny. Vehivavy tany amin'ny sinalehan'ny tany angamba ka dia aleo hitoy ihany ny lalany fa tsy misy ifandraisany amin'ity raharaha ity zany. Ary toa miresaka amin'ray amin'ny zareo le vehivavy teo. Ary ndray nakaiza izy teo. Andraso aloha hoe inona ny resaka sosy aminy. Azovy. Mademoiselle Jocelyne ty ry zamany Hagnino aty maiziky be mahatigna ao ty. Haka ny babako fa efa vita ny contrat. Hehe, tsy mbola nahazo ordre tam patron zay ino zany? Ino ma zany? Aza mihetsika eo tsony anao ry zamany sao dia tifiriko amin'ity basy ty apetrao daholo reny lefina siansy lavalely reny. Aingany ny farany eto ny asa ratsinareo sy patron anareo Renault. Tena izaho mihitsy nokendreny zany. So ihany fa nisy vody manga ny fiainana fa saikalosa. Marina mihitsy ny tenin'ny Josy hoe manara vody azo. Ary aviaiza ary izy zany. Nahita zany le anankiray. Avy lao avy fa samy manarotra ny andro maiziny. Iny aloha ny an'lahy vilesiko amin'ny taondefina natoraka elahy. Ary amin'ny ranjo indray ty nikapaiko tsy afahan'ny lamandositra. Efa nilaza taminao ange fa aza mihetsika dia mbola mitady andositra ihany. Iny ary no amingana anao tsy afa mihetsika. Ary aloha angoniny reto lefina siansy lavalely reto sao dia mbola misy tafatsangana ihany ka zava-dosa. Fa mbola mitady iny lahy ano ohatra ny antsy be an'lahy ihany no amelezako an'lahy iny tatazo ty tapaka ny tanany lahy zay ny tanana mitady tolotolo iny. Oko fantatra elisany fa tany misy fanjakany ty. Na izany nefa tsy hamono anareo tanteraka izay fa ny fokon'olona no anatitra anareo any amin'ny hopitaly miaraka amin'ny polisy. Zosy ahoana tsy maninona ve ianao efa voafehiko meloha ty ka tsy afaka mikofoka tsony so ihany fa nomenao an'iny poletiny ka tena henoko mihitsy mantsy le feom-basy teo. Ka nitifirako ny tongony fa saika handosotrako ary ireo no nanao ana tsy maninona. Ny tanako nisy voakasoko kely le antsy be tiany tanany. Fa ahoana koa no natonga an'izany? Ka saika andeha ikapa tamin'iny izy dia nampiasaiko ny fahaizako.
saingina teo azy zany dia nisy fahavoazana kely ihany ako. Inona zao no atao amin'reto jola reto? Ho fatorana aloha so mbola afaka mitsoaka dia avy eo aka nindrainao amin'ny otranotsika. Zosy tia ny telefonako dia antalio le mihina raha efa lasany Amborovy renona tsy oka aloha ajanoko kely ny fiara. Way, iny ary lasa le kary nirivatra be iny tonga dia ho any Amborovy mivantana iny fa avelo izy andiany aloha fa le mihina nytaniny. Sorry. Allô, le mihina? Efa lasany Amborovy ve renao sa aiza izy zao? Miomana ny andretiko izy zao ka vao avy namian'ireo passeport andreo ankizy amin'reto vahiny zao dia anaraka vatoriana. Ay, zay man zao eto amin'ny fitimma ka mety hotratra ny ihany ve? Ka aza ela fotsiny nareo efa andeha mihitsy mantsy izy zao. Eo zay zany fa hotratrarina ihany zany zareo eny ary. Antsoinganiko komisera. Raso indray ary firy moa izy teo. Allô, monsieur le commissaire? Iza ihany tika. Mitady anao lasa azafady. Ay, meoary izy. Manaja anao andray mato komisera. Manao narse ka inona zany no atao zao? Ety an-dalana navinaka ny Rainy Joseline ho any amin'ny hôpitaly zao zay. Ka inona moa zany no didinay polisy akoatrany hoe resaka formalité? Zay indrindra ny tiako lazaina fa izy zavatra iseho eny ka aoka ianao hoentitra mihitsy ny amin'ny passeportn'ireo zaza fa orosoka dôly zany tsy tokony hivoaka ny tany malagasy mihitsy izy ireo. Reo vahiny mety tsy ahalala an'izany fa iveriny hoe ara-dalàna eo amin'ny fanjakana malagasy ny fivoahan'izy ireo. Ny ankizy no ambarako amin'izany zany eny manana ndraikitra lehibe amin'izany tokoa zay aza matahotra zay fa hita eo ihany zay fihetsika mamofady amin'ny tamy malagasy zany. Aleo ajanona mihitsy rehefa hita fa mifanohatra amin'ny lalàna velona. Mazava tsara zany andre matolaso fa akoatran'izay iza marina aloha ny lehibe an'ity raha maiziny ity. Ho hitanao manaraka eo izy fa zara roa zay sy mademoiselle Joseline aloha zao sy mbola hitondra indraina any amin'ny hôpitaly izy. Za manky kely an'ny talehibe anontanianao io. Zay aloha fa de sotaraka tsy hatratra azy eo an-trano eny ary fa ienga koa zany zay de tonga de hamonjy mivantana eny Amborovy. Lasitsika ry zao zay. Ay. Ento marary hamonjy fitsaboana fa za apetrao amin'ny hôtel de ville. Bonne chance. Enao koa toraka izany, efa kahita ihany rehefa avy eo fa zao mba mitandrema ihany Renault angeka manana grady amin'ny arts martiaux Misorano nampandrehana zany fa ny etiako nge tsy zoviana amin'izany efa mba elaela ihany fanatrehako tamin'ireny spécialiste momba ny arts martiaux reny. Fa ianao ty aloha iza marina nohatra ny tao matoky tena be ry ataovy barangy aloha amin'izao fotoana izao Andray. Fa rehefa vita soma tsara ny asa dia azava aminao ihany ny zavatra rehetra. Lasy Lazao zay tiano lazaina fa so tsy mahatratra ny lirio Tadidinao ve le 2 andro lasa tany maheva tanàna? Miarana torytsika. Zay. Okary mba fanoroka indray tsika so dia tsy hitako tsony ianao. Dala mihitsy ianao tiry sosy. Ny rainao azy ty mbola adidy be ny hitsabona azy. Ny ady koa mbola tsy vita ka tokony mivavaka angena ataonao fa tsy ho be amin'ny hoe tsy fakahita tsony zany ianao. Tonga ho azy ny fandrinao raha vita soma tsara ny ady ataontsika amin'reto fahavalo-pirenena mandroba ny ankizy reto. Nakaizy renao siry le miny? Voalasa mihitsy izy ka raha manaraka taxi aloha dia mety ho tratrano any amin'ny mazava huile any izy. Taxi tahaka an'inona nefa? Raha onze fotsifotsy iny ka raha moto ny mety nao dia tsara Ay, avoaingana raha fa tady andositra zany le inko. Voaiko fotsiny varavarana dia afaka mandeha anao raha any lakile.
zary izany zao sorifirozyriora andraso tonona kaikaiky sady vo afaka ny diginala mo aza mijanona mihitsy ianao ry sofera fa tara angakangana ka vaky ny enimpneur am'se oadray marina tena ho tara avion eto zany ka nefa mbola misy 2 kilometatra eo izao aza be eritreritra tsony ianao ringaly gara atolory aty ny fiedinany aminao moramora ianao olona andeha avion viady hitondra fiedina rangaty miala tsiny ary fa hisavanao aza be fetsarambela tsy eo ianao azonao atao zany raha ohatra ka mpitandro ny filaminana ianao e nefa na izany aza mba aseho ia ihany ny karatranananao fahefana hitazona eto aseho io e tsy efa notorinao tany amin'ny polisy ve moa za ty e aoka ho porofo mazava aminao na mitsorana fa manana ny fahefanany anakana anao tsy andeha hivoaka ny Madagasikara azonao zany ary inona koa ty pleto aposinao ty nefa milaza ianao fa tsy manana ka ataonao inona ary azy ao e ianao manam-pahedina nefa za tsy manana ka hitifitra azy zany ianao ay mahay mamaly tsara tahaka zany eny ianao aiza ny lo ratsy ny lanandefa tany amin'ny polisy nefa efa nokendrenao faty mihitsy ny tenako ka inona nefa no anakanana tsy andeha ohatr'izao e satria voalohany nakakerin'ny rainy Joseline ny lahy tsy vitan'izany fa nataony la otage ianao passport sandoka hitondrana zaza malagasy andosy zany ivelany izy ka izary zay passeport aty amiko afa-tsy nena ihany ka mahazo misavandray ianao rangaty satria efa natolotra ho an'ireo mpanao tourisme hitondra an'ireo zaza de ny momba anao sy sainany aminao faharoa efa vonina mono mimpiambina azy raha vomenga ny avion hitondranareo ka tsy nanome ordre azy am'ireo amin'ny am'izany ange ka inona ny tsy nanomezana azy efa andro vitsivitsy satria efa ho vita ny tianareo atao dia avelo ho fato azy eo any amin'ny garde ngamby ianao no manontany an'izany kosa rangaty ka elany nahatonga an'izao fakanakeriny sy fanaovana passeport rosiko zao de mino ah fa de andray mivalinasa ny lahy ala de mieritreritra lafa hoe vitavita mora foana zao zavatra zao vitavita mora am'izany valiteny lahy zany fa angaly ty tany tsy misy fanjakana izy ty ka zavatra tsy fantatro mihitsy ange zany teneninao rehetrarehetra zany fantatra lahy izy rehefa avy eo fa aloha avy aloha ny volan'ny taxi de avy aloha izy andefa antsika rolan sisa de ahoana zany ny vola laniko amin'ny avion ka nefa za ty isakananao eto ampafiry ny vola lazonareo amin'ny tsirariny zany tsy maintsy miitsoka eto elahy fa foany eritreritra andeha andositra ny tribonaly zany nefa raha vao manao fietsika mahery eo elahy de ny fatiny lasa no entina ny ivelany any amin'ny tany misy anareo any satria tany razandreniny lahy novandratsy de ilozana ka na tianao na tsy tianao rangaty de tsy maintsy mandeha anio nininina satria nahoana double nationalité ange rangaty jiolahy rangaty no afatarana anao jiolahy eto amin'ny tany malagasy ka tsy maintsy ho tsara iny eto ka tsy manaiky an'izany raha tsy eo ny avokako na eo aza ny avoka ny lahy ny raha malagasy anana ny lahy no mitory fa malagasy lahy azo lahy zany ka tsy tokony anjakazaka eto amin'izay mahavahiny any lahy any ka nahoana moa ny tsy azoko ataony miady eo amin'ny tribonaly satria nge nraika eo avy any ivelany tsy misy andrarany lahy am'izany saingy tsy ho afa-maina amin'ny ratsy nataony lahy teto lahy zanakelahy ve no amity tahaka izany de anakelahy na zaza zangy izy ireo mba tokony aina amin'ny lamima amin'ny tanyrazany ka inona ary ny tena tadiavinao ny anakana ny fanondranany lahin'ireo zaza malagasy ireo ary tsy maintsy manefa ny saziny lahy koa lahy apetroary reny fidiny reny raha tena ifampitady amiko tsika sy lahy fantatra lahy fa manam-pahaizana tsara fiofanana amin'ny karaté iny tsara zany ka saingy tsy fantatra lahy koa no fahaizako manokana ka ty mba hitsapako an'izany fahaizany lahy zany de tsipoko ery alavidavitra ery reto fidiny reto efa tarany fiaramanidina any fa lahy kosa aloha de tsy ho velomiko mihitsy ka de ento ara zay entiny lahy ho jereko tsy misy homanany lahy koa eto fa niany ataoko tonga aloha ka iny ary loha tatazo zany aizy tena zay ndra nitampoka marina ary de rahako hitsaka ivoaka eo ny tsinainy manelingely lahy le ty any anaty fasika fotsiny lety zany no miletika ary de raisiko mora fotsiny kay masoko masoko iny kely ty iny sandra tapahako tapaka ny sandroko oka zay letsy mifony ka esory ary ny tanany lahy manakatra ny impolety iny adino lahy angany ny fanekena tsy misy mahazo mampiasa fedina mahery vaika oka ary fa voa ataovy zay tiany lahy atao amiko fa namono azy lahy namono azy olona mba misaina ihany aletsy ka tsy hamono any lahy fa de zao asiko rojo vy ny tanany lahy
de nareo sy ny mpitany filaminana sisa ny miady hevitra. Mba aterony amin'ny hopitaly aloha fa ohatrany tena vomafy mihitsy ka. Fantatra ilahy zany. Ka nahoana mampahory ny ray aman-dren'ireo ankizy malagasy misaraka amindreo la ha? Manareo ohatrany fantrany. Iza nahatonga an'izany? Tsy ianareo? Ka zay fantranareo zay indrindra ke no mba anampiana azy ireo zay ne. Mahantra dia ararotina. Nitaka anareo efa tafasondrotra any mihitsy anefa no tokony mba hoe anampy ny tany mahantra mba hoe anondrotra ny fireneny. Ka novidiana vola be nge le tsy ny akabeazany amin'ireo zazy ireo e. Tsy misy an'izany letsy e. Rehefa tsy fanasoa aminay nareo a de mandeana mandeha andolo fa tsy hoe andany fotsiny are-pirenena eto. Aiza letsika atao eto aminay malagasy tolo zao zavatra tsy manjary rehetrarehetra zao. Tsy mba hoe fifanarahana amin'ny fiaraha-miasana atao fa de mitrandraka sy manondrana tsokosokona ny arenanay na ny zanakay na nininay. Mifono ary se fa avelo andeha tena afabaraka amponina nefa mba nakatoavina tety. Tsy mahalala an'izany a efa ny ratsy atao a efa vita ka de ny tribonaly malagasy sisa ny anao ny adidiny. Na ho afaka ilana tsy de anjara an'izany. Ka tsy maninona raha mba miresaka amin'ny komisera ianao fa any alary anao any itsabo teny na mba omeko zay fanarahana ohatra. Inona hoe mba mifanaraka e? Tsy ho voavidy voly zany le tsy zay na mahantra aza. Sady manala baraka amin'ny fanjakana malagasy koa zany. Ka ho voatany eto ihany azy zany ko. Malagasy elahy ka tsisy azony lahodinganina eto. Azonina zany. Allô? Andriamatoa komisera. Eto Atsimokilonareo eto zay fa voatanako eto ny lehiben'ny mpanondran-tsasaka de andefaso fiara miaraka amin'ny escorte hitondra azy. Naratra mantsy le ry tamin'le adinay de hoentriny amin'ny hopitaly aloha. Zay zany fa asa raha mbola misy ilanao a? Ay, tena ilaiko mihitsy za fa de misaotra. Mialatsy indrindra raha namora ianareo na de efa vita azy ny asany ombony atsika iny a. Raha ny marina aloha tokony ny lehibe ny sampana amin'ny fitsikolovam-pirenena malagasy no hitondra zao fivoriana zao fa izy moa lasa namonjy fivoriana any Amerika. Fivoriana momba n'izao zava-misy eto Madagasikara zao ihany. Raha tsorina de momba ny zaza. Ka eto zany sika efatra menada samy anao ny filazana zay andraiky ny avy tamin'ny raharaha iny. Ka inona tsony moa tompoko no fatarina fa efa nifankalala daholo inge zay ireo e. Ka ny tena zava-dehibe indray nefa neny tsy fantatra reo menada e. Ninona ny tsy fantatra e tompoko? Ay, tenao eo akaikino izy no Andriamatoa lasy pitsikilo iraisam-pirenena na rony antsona hoe espion irony. Ay ve? Izy ve zany le efa nanao mission teto momba n'le fanondranana tovovavy sy arenakibony tany farany teo iny? Za indrindra. Fantatrareo fotsiny lazany tamin'ireny fa zao nareo vao tena mifanatrika taminy. Andray. Ary zany tamin'ny voalohany de nihevitra azy ho Tsoloay. Satria izy moa mitondra ny motoan'ny Mademoiselle Jocelyne ka hoe mpangalatra izy tamin'izay ko. Marina aloha raha nieritreretra an'izany zay. Satria tsy fanao koa ny amin'ny asa toy zao tonga de miredareda avy hatrany. Ary zay mampitsikilo maty azy. Apetratsika eo aloha ny amin'izay e. Fa anao ny tatitra vokatry ny asa tamin'iny sika. Ka atomboka amin'Andriamatoa Andriantsoa lasy zany. Ka de ianao ary no nanokatra ny fotoana. Azafady indrindra aloha Andriamatoa komisera fa tsy de misy azoko ambara loatra noho ny efa mahazatra anay amin'ny asanay. Efa fantatro mihitsy nefa tsy hanao procès verbal amiko ianao e noho le asa miafina fanaonareo. Eny tsy manino zany kanefa mino zay fa mba manana ny azo ambara kely ihany ianao a. Nahoana kosa moa tsy mba hanana anjara fitenena amin'izao raharaha zao e. Fisaorana lehibe no atolotra anareo teo amin'ny fifanampiana zay nahatanterahany ny ady tamin'ny fahavalo-pirenena iny. Atsika rehetra ny fisaorana satria firenena tokoa no jerena ka ireo ankizy no avy ny firenentsika satria isika ihany nge no tsarain'izy ireo any erina raha tsy mahavita ny ditsika.
tsy azo adonona koa nefa reto vavolombelona ny ara-pahoriana tamin'ny fangalanany ray aman-dreniny ankiriny ka natao antoka tamin'ny zava-dratsy fangalaran-jasa ka aza matahotra nareo fa hoentiko any amin'ny patron be zany rehetra zany ary izy no mahatapaka nionitra ho an'izay trapavoazana. Efa tonga eo indrindra isika dia mingavy mademoiselle Rabar Roseline hanambarany tena mariny amin'ity raharaha ity satria araka ny fandehan-javatra dia toa misy iaby ihany amin'ny resaka firaisana tsokombakomba amin'reto zolahy-mpanondrana zaza reto ka inona no andraisanao an'izany? Eny tompoko, tsy omeko tsinonareo raha hoe ihany amiko ka dia vonina any anazava. Azafady kely raha nadiady ny ray aman-dreny ireo zaza mantsy zahay dia tsy alala afa-tsy ianao nanangona azy ireo, ianao ihany no fantatry ny olona, ianao ihany no voateniteny. Raha vao tonga teto Andriamatoa Renaud Legare amin'ny alalany hoe mahampizatany azy dia ny fikasany voalohany dia niaraka amiko ary hoe anambady mihitsy aza. Dia nanaiky ianao? Tsy nanaiky azy satria olo mandalo ve ho azony kinan-doha. Kanefa tsy natezitra azy ve zany? Mety nisy lonolony ihany aloha satria ho toy ny lehilahy andrebireby vehivavy ihany no everako azy. Dia inona ary noseho taty aoriana? Nampiasainy indray ny vola ka teo no nahazo doka Dia nanaiky ny anambady azy ihany zany ianao? Tsy nasiako resaka mihitsy aloha ny hoe anambady azy saingy sarotra kosa aloha ny andainga fa efa niaraka fotoana fohy izay. Dia tafiditra tamin'ny fakapanahy ianao? Tafiditra tokoa satria nanome vola be izy hanatevenany fandrosoan'ny restaurantko ka natonga azy lasa malazalaza ihany eto Manjangy. Dia teo zany nipoitra nitetika manaraka? Niakatra tany Antananarivo izay fa mba te ahita ny fianakaviako izy noho mba hoe nanampiany azy zany. Dia sodoka daholo koa mpianakavy. Ka iza moa tompoko ny nanampo fantany hatramin'ny asany raiko tao amin'ny asan'ny ministeran'ny ati-tany zany. Dia izay koa vao mainka nahavoavo kokoa ny politika ny? Ie, nanomboka teo nahita ny hevitra nanaovany chantage mba tsy iverenako lalana. Dia mazava be fa teo no natratrarany ianao. Eny tompoko, ka noho ny fananany vola be no nanakaraman'ny olona aka ny dadan-keriny zany miaraka amin'ireo fitaovana momba ny fanaovana pasiporo. Dia taty Mahajanga noho ny toy ny tantara ka tsy hafananoatra ange tompoko satria na za no faty na dada satria nasiany mpiambina masika be tsy azo ivalozana daholo fa avy hatrany dia mamona raha vao manao kototoka hiditra ny tsy misy fiarana. Dia tsy nisy azo nanoerana azy mihitsy zany dia tsy maintsy nanao ny sitrapony? Tsy maintsy izay polisy nefa tsy nahafantatra ny fisino zavatra io ka nahoana ary no tsy nampandrehanay nareo? Ka tsy hitako angeringiako misery izay atao satria lozany tatao taminay mianaka sy ny fianakaviana raha fantany zany voany tsy fidiny re tompoko. Mivavaka foana ny nataoko sady nanao izay nampanaoviny. Efa vizana mafy mihitsy zangy mbola irana mandeha foana so ihany fanatoraka-Andriamanitra efa nosy tamin'Andriamatoa lasy Dia ianao daholo zany nakan'ireo zaza ireo tany rehetrarehetra tany? Eny tompoko, ka raha toa ka heverinao omeloka tsy maninona fa ataoviny adidinareo nefa kosa avelao aloha mba hitsabony raiko Ary ahoana indray ary ny fankahitana ireo sy Andriamatoa lasy ary nangalaranao ny fiarany nefa hitanao zao fa fiara-panjakana no nampiasaina? Izay tompoko ny hevitra farany azoko ny antsapazana so mba ahavotra sy ny raiko. Raha sitraka ry Andriamatoa komisera izay fa tena makarary ny foko ny mieritreritra azy ka tsy verina amin'izany tsony ny saiko efa reraka ny tena kokoa toraka izany nefa mbola hitsabony raiko azy zao. Marina tokoa izany Andriamatoa komisera fa amiko mahalala azy dia tsy afaka nameloka satria efa naveriny amiko ny fiara niady nataonay tamin'ireo jolona mba amitsorana indray ny tanterako daholo ka mba mangataka aminao koa naiky ny fahamarinany. Eny ary ka aleoko sandray ary aloha ampitenenina ny vavolombelona farany anao ry ingalemena ny fitenenana.
eny tompoko tsy de ho lava angamba ny temity fa zao ihany rehefa tonga teto mahajanga ny rainy de napetraka ary nambenana tany atsinanana tany ka tsy nahazo ny fampikasokasoka mihitsy izy mianaka fa izaho moa miaraka amin'ny ramselegara foana matetika de inona ny nataony tamin'izany isaky ny mitondra zaza avy any amin'izay nanirahana azy any mademoiselle de anovana passeport amin'nga rainy mademoiselle moa zany ary ireto zaza reto ve teto mahajanga reny voatra ny natoby tany ebona marika de tsy nisy olona hafa nanampy any mademoiselle Joseline mihitsy tsy nisy mihitsy andre matoko komisera fa i mademoiselle rery no ny asa rery no nitery vaimantana ataony ramselegara raha onany fatilavy zao mantsy ny rainy ary taty aoriny aza rehefa maromaro ny zazazany rareo de saika ataony mihitsy afaty amin'ny mademoiselle saingy mbola nisy ilainy azy anga de io izy hitanareo io de ahoana ary no nifandraisany tamin'Andriamanto lasy angamba efa voalaza teo daholo ihany ngamba zany tompoka tsy hitako tsony zay amerenana an'izany fa ny fahamarinana fotsiny angamba de hoe raha tsy teto Andriamanto lasy de na ianareo aza ho voafitaka ihany keo satria tsy anapohan'ireo passeport sandika reo tao amin'ny formalité de sortie de voafitaka zany ve zay ho ianao azafady tompoka raha ohatrany hoe nanaitranao ny teniko iny fa mba azahoako ilazany ahako ihany eny miainonao foana ary zay le izy aloha tsy hoe fanendrikendrihana ty zavatra lazaiko ty fa filazana ny tsy ambaratelo ihany eny kanefa de ilaza azy ihany ianao zao zay indrindra mba hitandremanareo sy nanarahanareo ny asa ataon'ireo eo ambany fiadidiana tsy misy marina tanteraka angeto ambonin'ny tany Andriamanto komisera tahaka an'izao fiahahina teo amin'ny mademoiselle Joseline zao de ahoana indray zany ka raha tsorina de taminareo teo ihany nisy miraitsokombaka tamin'ny ramselegara fa mety ho nahazo vola be ngamba n'izy de mody tsy nahitany zava-misy ka raha araky ny hevitra ao zany de mila fanadiovana atao amin'ny mpitandro filaminana mazava loatra Andriamanto komisera so de mba mitenitevy foana kosa renao Andriamanto lemena ka misy daholo nge zany Andriamanto komisera hatrany amin'ny fitsarany ay ka tsy matahotra anao voasazy amin'izany ve ianao ka nahoana kosa raha ny tsy hitany agent de police maro be eto fa misy toe-javatra tahaka zany eto mahajangy ary nahoana koa nireo manodidina misy n'ilay intehirizana an'ireo zaza sy nitazomana anga rainy mademoiselle no tsy misy vavolombelona fa ny avany Antananarivo indray tonga eto amany olana tokony efa fantatra teto hatramin'ny adim-boany zany ka amin'izany fanorotoroany zany de oka zay tompona andraikitra amin'ny raharaha rehetra na ara-panjakana na amin'ny tsy miankina mba samomaily fa tsy ho tetezi pona fotsiny filazana ny mariny fa raha tsy zany de ho afa-baraka ny firenena okatra se fa tena ho tsakotsakony manatsainy zany tsy tokony ho antony any enjehan'olona tsy afaka nameloko an'se mihitsy satria samany mariny se de ahoana zany ny amiko Andriamanto komisera de mbola misy fanadihadiana atao amiko ihany tsy azoko ataony iny miazona anao fa miankina amin'ny fitoroin'ireo ray aman-dreny very zanaka zany raha toka isin'izany zay fa efa voaray daholo zany ny fanambaranareo teo ka aza de sarotahotra loatra fa de ezaka izahay hitondra ny marina eo amin'ny ambonimbony kokoa Allô ahoana lasa manaja anao patron manao se en forme hay efa tonga tandrazana ianao tonga alina ka nanahoana le opération atao hoe nanahirana nefa tsy de nanany sarotra loatra satria nanambitana ny fanina tamina vavolombelona avy hatrany de iny no nahitana ny zavatra rehetra fantatrao tsara zany olo io ka eto amin'ny hotely mihitsy azo no mivahiniko ary ny olona mbola misy sa amin'ny ankapobeny aloha efa eo ampilatana ny mpitandro filaminana eto mazanga ny tompona andraikitra amin'ny opération zaza malagasy fa nga misy akapokeliny koa ay mo ny olana kely de nanao fanadihadiana momba ny fanangonana an'ireo zaza amin'ny polisy saingy tsy anjarako moa zany ka de miainy fotsiny
fa nga tena en flagrant délit mihitsy le vavolombelona. No azavainy mihitsy no manjo azy ka. De hoana ny fahazahoany azy. Mazava ny azy. Tsy tokony ho voasazy izy saingy an'ny polisy moa zany ka tsy misy idirako loatra fa ny ahy efa vita. Bon, ataovy ny rapportny se ary alefa saingina ty amiko fa any ny anjarako manafaka azy anay samy mpitondro zany. Ka te resaka kely amin'ny mademoiselle Rabar Jocelyne ve anao aloha sa? Ny rapportny se any de ampy. Fa izao patron. Efa fantatry ny tinsela zay ne. Ka raha tinse de any manantanteraka an'izany kanefa raha vao misy ilana ny se de tsy maintsy mandefotra kely indray. Misaotra ry aloha amin'izany. Eka de bonne vacances. Misaotra patron. De ahoana zany? Adidin'ny polisy manadiady anao satria voatery ihany koa izy anao zany no ianao nandeha nanangona an'ireo zaza tany. Fetsy angery ianao e. Ianao no nalefany. Izy amin'izany mialatsiny fotsiny hotsina anao an'le asa. Ka raha nandany-tsy anao de ho faty ingeny ndraiko ary za asa angamba ny tsy ho fantatro tsony izay mety anjohako. Zay no lazaiko hoe fetsy izy. Fa ho lavitry ny ahy. Ka zany rehetra zany de efa voalazanao teo amin'ny komisera dolo saingy asany io ka de tsy maintsy manadiady izy. So ihany lafa teo ianao no iveriko mpandeha tsotra fotsiny amin'iny lalana iny kay agent secret. Misaotra anao ihany koa fa raha tsy teo ianao de mbola mety ho lavidavitra vao vita iny mission iny. Fa manantena kosa zany amin'ny rapport nataonao any amin'ny patron be Tsy teny tsony fa atao toy ny vady mahay mandika aleo ny sandrony no ilaza azy sa ahoana. Vita zany zao le mission de andao avy ianao. Ka mba manana any aminay koa ngiary zao sy. De arinao eto zany. Nefa mbola eo ny fanarahana ataon'ny polisy momba ny alajazy iny. De ahoana? De mizara manatanjatsainy. Efa voaray patron zao ny zavatra rehetra ka aza de be ay aloatra tsony ianao e. So de sanatria arary fo eo. Ka no ay. Azo inona zany fa tsy misy anamelohana Ohatra ry marina. Ataoko ahoana ny apiditra ny fanomezatoka eo an-tsainao mihoatra an'izay voalazako izay. Ny adidin'ny polisy azy iny fa ny an'ny patron mbola manana zo ambony anafaka anao araky ny fanambaranao. Raha tsy hoe isy fiovana hafa indray ataonao. Fa ny fantatro de aim-pirenena sy ny zaza malagasy no narovanao niaraka tamiko. Ka zay indrindra indrindra. Ka raha toy ianao meloka de meloka koa zany satria nahafaty fahavalo sy nandratra. Misaotra betsaka ary nanazava so de tesitra aloha ianao e. Inona koa ny tokony atesitra? Asako. Matoa miara-miasa ho an'ny firenena. De mamitsika zany izy ty. De mamitsika koa ny mponinao aminy. Ka matoa tesitra de no ny fanontanianao miverimberina fa faly kosa nahavita didy teo amin'ny tanindrazana. Eny ary mandry ny saika ho ampiandrasana ny valiny. Ary data ahoana zany ny momba azy? Zay zao mampieritreritra eto. Nanaona nefa izy zay? Reraka be. Vokatry ny tsy fampitsakafo no sady ratsy karakary. Etsy adaniny koa tsy mahita masoandro. Ka raha inrenao inona moa zany fa ny sitrapony ihany nolainy de vita. De après moi le déluge hoy zareo zay. De tsy mba hijery azy kosa velo ianao e. Tsy maintsy mijery azy ihany alohany andehanako. Za koa nge misy maratra ihany saingy zakako any aloha le izy. Tsaboky re io fa aza matahotra ianao e. Fa hono meno anao de tsy mba misy vokatsoa ho avy amin'ny raha tiana de ny anodada marary io fotsiny azy. Misy fa aza matahotra saingy tsy izany ho anome zany fa ny any amin'ny foibe fiarovam-pirenena. Ka hoy zay taminao hoe iny rapport nataoko iny ihany no mitondra zany rehetra zany. Ary izahako tsara tsabo ny rainao. Aza matahotra ianao. Fanontaniana farany ary so de hoe sorena ianao. Eto anilana tovary tsara tare tahaka zao viady sorena va ianaoko. Kanefa de ianao ary zao andahoako. De maninona? Itomany? Tena malahelo be mihitsy ako. Voadidiny ranomasina tsika ka everinao hoaiza ary ahy ifankahita foana. Tsy anaiky ny lozanao fotsiny amin'izao kosa ary lasika. Ka inona ary ny tadiavinao amiko e? Mba mijanona aloha mba manala alahelo azy mba hanampy amin'ny fitsaboana ny dadana de 2 andro ihany azy.
izy koa nge mba te halala bebe kokoa anao e. to mampietsina reto-boko zany fangatahanao zany ka izao e efa nahazo fotoana malalaka ihany avy any amin'ny patron mba akaina sy anao vakansa aty Majunga ka de tsy mahina raha fa hijanona e. Mahafaly anao zay. Avo ny lanitra ka tsy takatro ka zao hiataka kely ny renivohitrobony tsika. Fa manina raha atao amin'ny hotely na any tranonareo? Be tabataba beto ka aleo aloha hoany mba hampilamina ny saina e. Ka hoana? Zay zany ka. De tsy mba hisoroka kely akory ve aloha zany. Eo ndray ary